ireo karazana ady seza misy eo amin'ny vehivavy. Izay indray zany no fakafakaitsika androany. Raha ara-boajanahary zany ny lehilahy izy dia natao hitady. Izany hoe tamin'ny andro taloha dia ny lehilahy zany mifaninana mandeha manao karazana lasasy dia izay mitondra ny karazana biby betsaka indrindra izany izay no ataontsika hoe lehilahy mahery zany tamin'izany andro zany dia izy zany no mahazo ny safidin'ireo karazam-behivavy maro ao an-tanàna. Raha ara-boajanahary indray nefa ny vehivavy dia ilay hoe miady territoire, zany hoe miady hoe iza no anana ny fijery tsaratsara kokoa zany eto an-tanàna, iza no tsaratsara laza kokoa zany eto an-tanàna. Izay karazana hoe fomba fijery ara-biolojika izay nefa sy ny fisehoan'ny zavatra rehetra ara-biolojika sy ara-psikolojika izay dia mbola misy hatramin'izao, na dia hoe efa moderna raha zany ny tany, efa miasa ny vehivavy, efa miara-mitady vola, ny instinct ao amintsika zany dia mbola tsy miala fa efa voajanahary mipetraka ao amin'ny vehivavy sy ny lehilahy izany zavatra rehetrarehetra izany, fa ny fomba fisehony no mety ho samihafa. Rehefa miady ny ataontsika hoe territoire zany ny vehivavy, zany hoe iza zany no hanana ny fisogadinana indrindra eo an-tanàna sy ny hoe iza no ho tsara laza, dia misy ihany koa ny atao hoe fifanitsanana. Izany hoe ilay karazana ady territoire zany dia amin'ny pouvoiran'ny tsirairay mihitsy zany no mampiasa an'io karazana ady territoire io amin'ny endriny maro samihafa, ka izay manamana talenta ohatra dia mampiseho an'izay karazana pouvoiran'izay zany izy amin'ny fampisehoan'ny talentany. Ireo izay tsy dia manana talenta sy tsy dia manana atolotra dia mampiseho ny pouvoirany izy eo amin'ny resaka famingam-pinganana an'izay mety manatakona ny momba azy, satria rehefa misy ny diso misehosehatra dia dikan'izay dia misy ihany koa zany no takon'izay resaka sehatra izay. Ady territoire tsy mora io zany amin'ny vehivavy. Tsara ho fantatrao vehivavy zany zavatra rehetrarehetra izany entinao mamakivaky ny fiainana, satria raha ohatra ianao zany ka tsy micomprendre ninona mihitsy zany manoloana ny fisamboaravoaran'ny fiainam-behivavy sy ny fiaraha-miaina amin'ny vehivavy, dia izay ianao ilay atao foana hoe victime. Mila fantatrao zany izay karazana ady territoire izay naiza naiza tany alehanao isy aizanao mijery hoe aiza zany no ametrahanao ny tongotrao rehefa mandeha mamakivaky ny fiainana ianao, satria izay ady territoire izay dia tsy afaka amin'ny zanak'olombelona. Efa nitanisaiko teo zany ny hoe misy zany gamba ny mibahana territoire be loatra ka manjary manome karazana aloka ho an'ny sasany, zany hoe manjary tsy hita zany ny vehivavy sasany satria misy ny te hisongadina loatra nga, na voatery misongadina koa izy amin'ny zavatra rehetra izay ananany any aminy. Tsy misy fanomezan-tsiny nefa izany karazany zavatra rehetrarehetra izany, fa inona fotsiny no mety zany ho voka-dratsiny io karazana adina territoire io zany eo amin'ny vehivavy, satria manapotipotika fiarahamonina maro io zany rehefa tsy hay zany ny mifehy azy.
eo ihany koa zany ao anatin'izay ady territoire izay dia ny kategorian'ny mpanaradrany-rano zany hoe misy zany ireo karazana vehivavy izay hoe tsy ao anatin'ny atao hoe misongadina na manasongadina ny tenany eo amin'ny fiarahamonina ary izy koa tsy ao anatin'ilay atao hoe mpanao karazana sabotage anireo izay hita miariary amin'ny fiarahamonina fa izy zany ilay mpanaradrany-rano. Inona moa zany ny ambadik'ilay asan'ny mpanaradrany-rano satria misy zany ireo izay ataontsika hoe mpanao atson-jay na ny mpanao sabotage zany an'izay miseho misongadina eo amin'ny fiarahamonina. Tsara ho fantatra fa matanjaka dia matanjaka ireo karazam-behivavy ireo, tsy voatery iseho izy ary matetika izy miafina ary matetika izy miseho ao anatin'ny karazana fiatsaram-belatsihy na ny fahaizana miresaka na ny fahaizana madokadoka ka sarotra dia sarotra zany ny mamantatra azy. Kanefa moa hoe rehefa mandeha ny fotoana misy foana ny mpandinika ny fiarahamonina, misy foana ny mahita ny zava-misy rehetra mitranga ao amin'ny fikoritanana ao amin'ny fiarahamonina ka amin'izay fotoana izay no ahitana an'ireo karazam-behivavy matanjaka dia matanjaka satria sady marani-tsaina izy kinga dia kinga izy amin'ny resaka communication, kinga dia kinga izy amin'ny resaka manipulation, izany hoe irony mahay manova ny fotsy ho mainty rehefa amin'ny avantageny, irony mahay milaza ny zavatra tsy marina manelitsaho, irony mahay mandetika olona iray amin'ny rehefa tsy amin'ny avantageny ny vehivavy iray dia letiny, rehefa amin'ny avantageny dia asondriny. Ireo zany no tena mpamolavola mahay zany ao amin'ny fiarahamonina iray. Mila fantatrao zany zatovovavy rehefa mamakivaky ny fiainana ianao, aiza no asianao ny tongotrao satria tsy maintsy fantatrao aloha fa misy izay karazana ady territoire izay zany rehefa mamakivaky ny fiainana ianao, ka sao mantsy ianao no tafiditra ao anatin'ilay atao hoe bouc émissaire na ilay faniliana ny rihatra. Matetika izany ireo karazana bouc émissaire dia ireo ao anatin'ny kategorian'ilay hoe mana-talenta izy, manan-javatra maro izy misongadina any aminy, nomen'Andriamanitra zavatra maro izy any aminy, na ny bika na ny endrika sy ny sisa izay mety manintona, kanefa tsy manana an'ilay karazana hakingan-tsaina ny amin'ny hoe ady territoire ane izy tiry zareo hoe mila mitandrina ianao fa tsy mandehandeha fotsiny amin'izao ka ampiseho ny talentanao sy ampiseho ny bika amanendrikao ao amin'ny tontolo iray, amin'ny fiarahamonina iray, kanefa tsy manana an'ilay karazana système de défense izay efa mipetrapetraka tsara ao aminao ny amin'ny zavatra rehetra izay mety hitranga aminao, ny amin'izay rehetra pitsopitsony rehetra mombanao izay tokony ho fantatrao fa efa misy ane ny miandry anao amin'ny kibaya kelika ihany, efa misy ane ny miandry kendri-taona avy any aminao na ny fiainanao na ny zavatra lazainao na ny fiesika izay ataonao dia efa misy miandry an'izany zavatra rehetra izany. Mila fantatrao zany, mila fantatrao zany. Hany ka rehefa tsy mahafantatra an'izay ny vehivavy iray dia izay ilay hoe raisi-potsiny, satria ny olona efa miandry anao fotsiny, ny olona efa
miandry ny tsiny avy any aminao, miandry ny alatsaka anao amin'ny kendri-taona rehetrarehetra, amin'ny karazana fandrimpandrika rehetrarehetra. Mila fantatrao zany ny tovovavy alohan'ny hidiranao amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Izay système de défense izay dia maro dia maro ny mampiasa azy amin'ny alalan'ny hoe tsy say mampiseho na ny talentany, na ny momba azy, na ny bika aman'endriny ny tovovavy iray, satria matahotra an'izay karazana atsinjay izay izy, matahotra ny tsy ho voaray ao anatin'ny groupe izy, dia manafina ny zavatra rehetra momba azy, indrindraindrindra zany dia tena manadiny tanteraka ny tenany, ary dia misitrika ozy izy ny fitenenana noho ny tahotra an'ireo karazana atsinjay izay apetraka amin'ny vehivavy manana ny maha izy azy, manana talenta, manana ny bika aman'endrika izay nomenjanahary azy. Fomba entiko fotsiny anehoan-kevitra zany ny amin'ny hoe resaka asambarana eo amin'ny vehivavy, satria tsara ho fantatritsika fa isika vehivavy ene dia ilay atao hoe olona, karazan'olona izay tafiditra ao anatin'ny préjugé, satria menantsika daholo ny karazana kalifikativa rehetra ny amin'ny hoe fanaka malemy, ny amin'ny hoe karazana fanomezan-tsiny rehetra amin'ny lafiny maro, ny amin'ny hoe fototry ny fakapanahy. Isika vehivavy zany na ho aiza na ho aizitsika dia fototry izay atao hoe karazana fitsarana ivelany izay. Maro ny karazana fahambaraka izay atolaka any amin'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina, mahatonga ny vehivavy zany izay hoe ao anatin'ny ady terrain dia ilay hoe fandosirana n'izay karazana fahambaraka izay mety mitranga amin'ny lafiny maro dia maro. Eny fa na ny tsy fananana ny hatsaram-bika sy ny hatsaran-tarehy dia efa anomezana etikety ny vehivavy iray. Ny tsy fananana olo-tiana hita amin'ny retirety miaraka aminy ihany dia efa anomezana etikety ny vehivavy iray. Fisaram-panambadiana anomezana etikety. Tsy fandehanana any an-tsekoly dia efa anomezana etikety. Tsara bika, tsara tarehy loatra koa dia efa anomezana etikety koa izay. Izay ihany ary zany ny asambarantsika vehivavy zany rehefa taony kianty. Samy te hiala daholo amin'izay karazana préjugé izay, samy te hiala amin'izay karazana etikety izay zany ny vehivavy dia mifanitsakitsakitro zany no ataony, ary dia ilay avy amin'ny fitenenana hoe mifanitsana, izany hoe ny filazana ny karazam-pahotana sy ny karazana défaut rehetrarehetra sy ny tsiny izay androna amin'ny karazam-behivavy toy izao sy toy izao. Izay zany no entin'ilay vehivavy sasany andiovany tena. Zava-misy daholo zany eo amin'ny fifanitsakitro misy eo amin'ny samy vehivavy. Fiainana miandrenao zany ry tovovavy ka mahaiza milomano, mahaiza mitandrina, satria izay karazana ady teritoara izay dia magotrakotraka dia magotrakotraka eo amin'ny samy vehivavy, ary
mety animba fiainan'olona iray mandritry ny androm-piainany ary dia mety hiteraka fahadisom-panantenana mangitsokitsoka, hiteraka karazana déception izay tsy azo arenina intsony amin'ny fiainan'ny olona iray izay karazana ady terrain izay zany eo amin'ny samy vehivavy. Inona no ataonao zany raha vehivavy manoloana ny atao hoe ady terrain? Voalohany indrindra aloha zany dia mila fantatrao fa misy izay, satria betsaka ny mahay milaza, betsaka ny karazana fiatsaram-belatsihy misy eo amin'ny samy vehivavy izay mieritreritra ianao fa rehefa miditra amina fiarahamonina iray dia mieritreritra fa milamina. Rehefa aty ivelany zany ny fijerinao azy dia milamina, dia mieritreritra ianao fa milamina. Eo matsy zany no tena zava-doza matetika, satria misy ny fitenenana hoe méfiez-vous de l'eau dormante. Ao indrindra no tena misy ny raro-lalina izay mety haroboka anao, satria misy ny mpikontrôla ny fiarahamonina. Antony maro no mampisy an'izay hoe fikontrôlevana ny fiarahamonina izay. Tsy voatery ho jerena amin'ny lafiny ratsy ny fikontrôlevana ny fiarahamonina, satria misy ihany koa ny ataontsika hoe tsy maintsy misy mpandrindra ny fiarahamonina voirindra. Raha any amin'izay lafiny izay dia misy ny ataontsika hoe zany hoe karazana hatsarana entin'izay resaka contrôle izay. Misy nefa ilay voalazako teo hoe contrôle na ady terrain, izany hoe contrôle ny fisongadinana eo amin'ny fiarahamonina iray. Eo izy nienjana ary tsy maintsy misy izay karazana vondrombondron'olona izay miseho amin'ny endrika maro, ka mila fantatrao ny kody momban'izay ry tovovavy, satria ireo karazan'olona ireo no andeha anitsoka anao any amin'ny lavaka mangitsokitsoka raha tsy mahay ny milomano ianao. Misy indray nefa ny karazana vehivavy izay hoe mametraka anao amin'ny toerana izay tokony ho sahazanao hanatsarany fiarahamonina. Misy ny vehivavy izay mahay mandrindra ny fiarahamonina mba hapetipety azy, hapetipety ny fiainan'ny taranaka, ny zanaka aman-jafy, hapetipety ny fiarahamonina. Misy izany karazana vehivavy izany amin'ny roatota izay ataontsika à l'extrême. Raha tsy mahafantatra an'izay karazan-javatra izay ianao zany dia izay ianao ilay hoe mandehandeha foana, tsy mahalala ny zava-misy manodidina anao, tsy mahalala ny fandrika izay mety hitsofoanao. Ho an'ny vehivavy rehetra zany no andefasako an'izay karazana afatra izay. Dinio ny fiarahamonina, iza sy iza daholo no manao ahoana, fa ireo karazana vehivavy ataontsika hoe mpiady terrain ireo dia tsy sarom-patarina, tsy sarom-patarina izy. Fa na hanao teny mamy aminao izy dia ny masony mivadibadika efa ahafantaranao ny momba azy. Ny teny mivadibadika dia efa ahafantaranao ny momba azy. Ny fomba fihetsika izay rehefa misy zany olona ka dia nanomboka ny resaka izy
hatramin'ny première minute ny resahany ka hatramin'ny ataontsika hoe 2 heures de temps 3 heures de temps 4 heures de temps ka fanaratsiana olona rano fotsiny no votoatindresany dridradritra zany fanaratsiana vehivavy dia efa mahina fa nahoana moa ianao tsy ho tafiditra ao anatin'ny palmarèsiny rehefa vehivavy izay eninao fa toa mararirary andoha foana ianao toa visambisana ianao vao miresaka ao anatin'ny 5 minutes ianao dia efa visambisana dia efa mahina ohatran'izay zany tovovavy ny fomba fidetektevana fijerevana an'ireo karazan'olo ireo feiny manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany manana ny fitokisatiana ianao mieza amin'ny fiainana ary manana ny karazana tanjona na ny objectifa izay ahitanao ny hoe inona ny tianao tongavana olona ohatraohatran'iza no olona tianao alaina tahaka zany amin'ny fiainana atao ohatra zany na ny ataontsika amin'ireny fitenenana hoe idole mahaisa mandiny tena mahaisa mipetraka irery amin'ny fotoana izay itiavanao mipetrahana irery andinianao tena fa mahay mahina raha ohatra ka tsy afaka mipetraka irery ianao fa tsy maintsy mikororoka amin'ny telefona an'ity karazam-behivavy rehetra eto tanàna ity dia efa mahay mahina ihany fa efa tafiditra ao anatin'ny atao hoe aty terrain ianao izay ka mety ianao ihany no ifiterany amin'ny andro farany satria mety anananao daholy ny karazana tantara ity vehivavy rehetra ao an-tanàna ity indrindrandrindra ny tantara maloto amin'ny fotoana farany anontanianao ny tenanao inona moa ny zava-be hitako teto amin'ity tany ity tantara 100 momban'ny fiainan-drasoa fiainan-drabosy izany no namenonao ny androm-piainanao iray manontolo asakasakao raha ohatra ka milamina ny sainao amin'izany zavatra rehetrarehetra izany fa zavatra matetika hita moa zany dia ny hoe amin'ny fotoana farany ianao tsy mahita ny tena asambarana izay azon'ny vehivavy tonga saina tsapaitanana amin'ny fiainany dia ny filaminantsaina dia toy izay sy toy izay indray no azo natolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.